Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala tsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro mitanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaronana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro mitanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaronana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluja. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasana vavimalala fa lehibe indray tena komena aminao eto androany dia manona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay tratrantso eto amin'ity androany ity. Dia ny fiadanan'ny tompony aho amintsika tsirairay avy. Ndray misaotra anao ihany koa mifidy hiaraka aminay indray amin'ity androany ity ato anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana raha anao fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio ny fikambana anatin'ny groupe izay maharesy dia matoky sy mino fa ifampahery indray itsika eto amin'ity androany ity. Raha androany vao tonga miaraka aminay dia tena aminao hoe tsy kisendasenda koa ny atogavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka maharetatra amin'ny farany. Tsy tonga fotsiny eto izany anao fa tena misy lamin'Andriamanitra tongavanao eto amin'ity androany ity. Na dia tsy safidinao aza mety ny tenin'Andriamanitra androany dia tadidrio fa safidin'Andriamanitra ny teny aminao amin'ity androany ity. Da intompotsika rehetrarehetra. Androany hiditra voalohany teto amintsika teto dia ranavavy Razana Soa Sylvie. Ka ny antsika moa izay miditra izay tafiditra voalohany dia mahazo tsodrano mahafinaritra, alleluia. Ka Razana Soa Sylvie dia metsika tsodrano izy androany miaraka aminareo rehetrarehetra izay any Koweït, Arabia Saoudite, Chine ary any Madagasikara. Ny tsodrano dia teny fohy andininy anankiray amin'ny toko anankiray fotsiny fehezanteny ray fa ino kosa fa ampahery anareo. Hoy ny tenin'Andro amin'ny Ezekela 4:20. Ezekela 44:28 no tsodrano omena ranavavy Razana Soa Sylvie androany. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe arisy lova ho azy dia izany lovany. Ary tsy omenareo zaratany eo amin'ny Israely izy fa izany no anjarany. Halleluja. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe hisy lova ho azy dia izany lovany, ary tsy omenareo zaratany eo amin'ny Israely izy fa izany no anjarany. Halleluja. Amen. Dia izay inona moa no azavaina amin'izany? Tsy misy lova ho azy izy fa izany. Jehova mihitsy izany ny lovanareo. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe manandova tsara. Halleluja. Ny tsara indrindra ny lasanareo ny tsara indrindra ny lovanareo ka dia mahereza tahin'ny tompo. Mitazotapaka sady misy teny sady mitazotapaka. Tsy haiko aloha fa elaela ihany izy vao lancé teo mety ho tapaka ihany koa nefa tsy fantatra. Raha sanatria tapaka moa ty dia efa verina ihany ilay tenintsika hoe raha tapaka ty dia miverina amin'ny lancé zao dia zao ihany. Rehefa lancé izy dia miverina miditra eo nareo. Raha sanatria mbola tapaka fandroa dia ajantsika aloha ny androany. Insiste indray tsika raha pitso. Insiste indray tsika raha afaka pitso. Etsika mba afaka anao sahala anao mba afaka tsy ho tapaka ny live rehefa sabata.
zava-dehibe loatra mantsiny. Tany tomparitsika rehetrarehetra raha zany Sylvinitra voalohany teo any Koety, nanarakaraka azy tao $100 Jesosy any Koety koa ra Kodaleoni Arabie Saoudite, de tahiny Jesosy Mami Koety, Angelina Diamant Chine, Rosemina France, Aimé Manambotso France, Marie-Jo États-Unis, Mampionina France, Yama Koety, Marina Tiana Canada, Bertsava izy Koety, tonga soa Tina Rakotoarzaka France, Angelina Rodriguez Arabie Saoudite, Felana Rakoto France, Andrina Suzel Suisse, Rantanina Marie Charline Madagascar, Itody Raounso France, Fabiola Zanakandava Koety, Angèle Pagès France, tonga soa Palerito France, Sany Apostole Lalalain Madagascar, Jesosy Pandresy Vadiny Miaja Madagascar, Erikaraky France, Bartel Madagascar, tonga soa daholo tsika menakavy, Soameva France, Monimoni France, izy koa tapady Kadaka France, Marie-Jo efa teny teo, Tojo Allemagne, Itody Raounso voateny teo, Lovlitina France, Miriam Andriamalala Madagascar, Tsiramboaramiel France, Razana Monika Koety, Halleluja, Sisisorna Rodriguez, Fabiola Zanakandava efa teneniko teo Koety, Jonathan Allemagne, $100 Koety, Niana Mayenso Italie, Jessica Patici France, Rodine Marie Rodine, tahiny tompotsika rehetrarehetra, faly be mahitanareo dia maritatra amin'ny fa za matoky fa raha tsy tapaky ty dia tena afaka ifampireny tokontsika amin'ity androany ity. Tondra hero anao anie ny tenin'Andriamanitra izay hoenonay hoe tandroany. Hivavaka aloha tsika milohan'ny zavatra rehetra, aloha tsika hivavaka ametraka ny fotoantsika am-pilatanan'Andriamanitra, ko andao mampandrosoitsika rahalahintsika Rahalahy izy no hitondratsika anatin'ny hivavaka fanomboana androany, dia andao to dia mitsika azo lo fitenenana. Tay tompo Rahalahy anao ny fitenenana. Tahiny Jesosy pasteur mianakavy, tahiny Jesosy tsika tsirairay avy izay manaraka izao vavaka fiambinana alina izao indray, dia hiaraka hivavaka tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ry Jehovah rainay eo, saotra anao indray zay satria navelanao tonga amin'izao vavaka fiambinana alina izao indray, ary isaoranay satria mbola nametona andro anay tsirairay avy. Dia manatrehana eto Jesosy satria raha tsy manatrika ianao dia zava-poana fotsiny koa Jesosy amin'izao vavaka fiambinana alina izao indray. Dia apetraka ampitananao ihany koa tompony fitaovana rehetra izay ampiasainay eto, ny telefona, ny connexion, izay fitaovana rehetra ampiasain'ny pasteur, rakofa amirahanao izy ireny mba tsisy dia voly tsofotsofoka sy anapatapaka. Dia ianao ihany koa Jesosy no amin'ny révélation leo mpanompono izay trondra ny toroteny, izay trondra ny tenin'Andriamanitra eto, indrindra fa i pasteur izay trondra ny toroteny, dia rakofa amirahanao izy Jesosy, ary ianao nanositra ny lelany. Dia ny asany dia voly sy ny Satana dia tsy manan-kery, tsy manam-pahefana, afatotra ny rahan'i Jesosy Kristy tompon'ny sapatra. Dia apetraka hoetananao izany vavaka izany tompo, misaotra tompo, voninahitra anao rerana. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra nandrana rahalahintsika tao anatin'izay vavaka fanomboana mahafinaritra be izay. Dia Jesosy hamaly fidianao dia mitombosotra mitombo soavana hatrany. Manafatra Marie-Jo aza tapahana le cœur kely, alefa izany le j'adore aloha ry havana satria manambanamba ny tapaka sahady. Lantinira botona avao any Liban, tonga soa ianao. Zay ihany ngamba mbola tsy voarabako aloha. Alleluia. Ieno hira aloha tsika ary dia aveo tsika ieno toriteny. Toriteny irahantsika amin'ny ranabavintsika nambiany tsomakirina ny toritentsika androany. Alleluia. Ieno hira tsika. Mino efa tonga ny atokantrano daholo ny zanakareo izay nanao baka amin'izao fotoana izao izy avy izy nanana zanaka nanala baka. Entina bavaka ny zanakareo mba efa tonga ny an-trano daholo ny ankizy. Dia mahereza ankizy mahereza fa dia mafana zao resaka ao Madagasikara zao ary tena
tena tsy hainy tsy resaka an'le izy, tena tsy hainy tsy miezaka tsy hijery fa tena tsy vita rehefa leny ankizy ny voakitikitika. Rary soanareo ray ankizy ahafahasoma tsara dia mianara tsara foana, mizaha fa ilaina ny mianatra fianarana, ilaina ny mahay. Zaho no tsisy zanako nanala tany, zanako aty daholo fa misy ny havana, misy ny namana, ny havana, zanaky ny namana, fa na tsisy ary zany dia tena mampalahelo ilay zava-mitranga. Inona ny vavafarana tao hoe averina ilay baka androany ilay faneretana toratra amin'ny naretana antsika hatramin'ny 9 alina iny, toena averina, iza ny nahazo ny vavafarany, hoe averina amin'ny zoma ilay baka farany iny. Angatahana mihitsy izay mivavaka firenena androany mba navavaka matanjatanjaka mihitsy an'reto ty firenentsika malagasy ty sy reto mpitondra antsika reto, fa tena hita hoe mizatra tsirariny mihitsy an'ilay mitranga ao Madagasikara. Tena mila Jesosy ilay Madagasikara antsika ry havana, tena mila vavaka fa dia samy mahery dia samy hita iny tompo daholo dia mirary soa an'izay ankizy rehetra. Tsika koa moa teto tsy nisy takanisy tao isa taona averina amin'ny zoma hony, palahelo. Iny moa mampalahelo amin'izany satria tokony vao hoe nisy ilay zavatra nitranga dia raha nanapa-kevitra hoe amin'ny zoma ny atao fa tsy niaritra hoe nisy nianatra tamin'ny labozia tao, nisy mampalahelo. Ny andro any ririnina be tsy mbola mangatsika be mihitsy ny andro zao. Tena mampalahelo ilay izy ry havana, tena mampalahelo ilay firenentsika sy ilay fitondrana ao amintsika, tena mampalahelo. Za tena teneniko anareo hoe mpitondra fivavahana ny ataoko, mpitoro-teny, fa tsy hainy tsy resaka an'ilay zavatra. Tena mampite hoe hanao politika daholo indray aloha hitsinjo an'ilay, na dia hitsinjo. Za teneniko anareo za zany afaka milatsaka filoham-pirenena dia latsaka filoham-pirenena dia reto fotsiny ny zavatra mba fanamby ataoko. Tsy tapaka ny jiro, misotro rano madio ny olona dia atao tena averina amin'ny laoniny ny fampianarana. Izao ngery havana ny tena zavatra mampalahelo. Jerenareo daholo no avin'ny malagasy. Jereo vao ankizy vao firy dia tsy lasa lavitra amin'ny fianarana fa manao mpihira. Manao mpihira. Dia manao mpihira dia miteniteny foana dia hira tsy hita hoe ahoana, dia lasa manao film, manao sarimihetsika dia tena mampalahelo. Mampalahelo. Tena mampalahelo hoe afaka 20 taona zany anjaran'ireto zaza reto no lehibe mandray andraikitra amin'ny firenena. Tena mampalahelo. Zay ry havana tenenenareo mba hanandalo ditry izay taloha fa izay nianatra. Misy namako izao mpiara-mianatra tamiko efa mpampianatra ao amin'ny oniversité ao ny ankabetsahany. Zany ilay tamin'ny 20 taona lasa. Dia aiza zany izao reto ankizy izay miezaka mianatra tratra ny fahadisom-panantenana ohatran'ny zavatra mahazo io, mety ho kivy izay tsy mianatra moa dia mandeha manao artista, dia mandeha manao tiktok. Dia aiza ho aiza zany afaka 20 taona, ho aiza zany ireo zaza ireo, inona zany no olona lehibe afaka 20 taona. Tena lasa ny saiko hoe tompo, tena potika ilay firenentsika, potika. Tena za zany tena miteny mihitsy hoe io tsisy resaka hoe mpanohatra na momba amin'ny fitondrana na tsy momba, fa raha olona misaina fotsiny ianao, olona manam-panahy ianao, mandinika ianao dia mahita hoe amin'ny fotsy miangatra potika ny firenena, amin'ny lafiny rehetra potika. Tena potika. Zato hoe tena teneniko anareo, tena tsy tanako ilay izy dia tena nanao publication mihitsy ana dia tsy tiako ary manao publication ohatr' izany hoe zahako ten'Andriamanitra ny hitany olona eto matetika, fa tena teneniko anao fa olom-pirenentsika fa tsy hoe anjely efa ny an-danitra kosa. Fa mampalahelo. Tena manao antso avo amin'ny zany hoe moa tonga izy moa tsy efa manao antso avo, fa nareo raha mba manana havana ao amin'ny fitondrana na dia sery fokontany ary dia mba miresaha aminy mba inona ny azo atao amin'ity zavatra ity, fa tena jaly ny firenena, jaly.
tsy azo atao veravana hoe mandritra n'io andro fotsiny lo raha fahazahoko an'ireny a mialatsiny aminareo ohatra miresaka kirazitsika ohatra hoe anina fa tena misy fotoana iretenenina misy fotoana anginana za tsy piasany jirama fa fantatro fa reny misy secteur reny misy hoe secteur rehefa amijena zany hoe atsy tapaka ny secteur atsy tapaka misy mandepary secteur reny fitsinjarana ny jeso any de tsy azo ataon'le jirama veravana hoe fa rehefa ohatra hoe ato amin'le ato misy examen mba tsy tapahana aloha ny jiro mba tsy tapahana ary lambandray andro moa tsy tapaka ahoana tsy vitan'ny fanjakana zany hoe asiny andray andro na de hoe mandritra ny isaky ny amfirika hatramin'ny misy baka tsy tapaka ny jiro tena tsy vita fanjakana ve zany tena raha manana miliara mety mba hilatsaka kely any de azy fotsiny zany ataoko mba fanamby mba tsy tapaka ny jiro de misotro rano madio ny olona droan'ny olona zany mampalahelo ray havana fa de za aloha miteny anareo raha mba manana nareo havana mpitondra fanjakana na sefikotangy député maire tsy fantatro inavy ministre député filoham-pirenena prime ministre mba tenineno raha mbola olona azonareo resahana mba tsy njofo ty firenena ty fa aza de atao ohatran'io fa tena mijaly le malagasy jerinareo ry havana za teneniko anareo mipetraka ty andafy aty aminay zao isaky mihetsika misy travaux vo misy lavadavaka kely hoe lalan'io de amboarina tonga de amboarina satria maninona droan'ny olona ny andeha amin'ny lalana tsara droan'ny vahoaka ary tena zavatra mahampime aty aminay ataoko aty aminay satria efa aty aminay za ty zao zay tsy misy mihitsy hoe misy travaux vita aty aminay misy lalana lava be zay na lalana lasa natao 4 voile lalana de mambolana vetivety tena nisy travaux foana teo de lasa 4 voile misosa be mihitsy izao mbola tsy nahita ny filoham-pirenena Emmanuel Macron za hoe tonga eo de miaraka amindry Patrick Bruel de hitokana hitokana an'io lalana vita io any amintsika indray andro misy WC vita de misy fiaraha misakafo ny olombo fidy fa tokanana tsy anao fidanana groupe anaovana fanadinana iny vola kely iny mampalahelo mialatsiny aminareo fa tena an'izay andro any satria za de tena feno fo ka tena nangano any mihitsy maso mpiatrehtre ahoana ary zany hoaviny ingeravana ny androany vita ny androany vita fa tsika zany tena mitsinjo tsika hoe aiza olo Madagasikara tsika afaka 20 taona mpitondra am'izao nge mety efa tsy atsona zany mpitondra am'izao nge mety efa any amin'ny fiainana mahafinaritra be fa hoaiza reto malagasy ny ankizy 20 taona am'izao afaka 20 taona 30 taona izy zany reny mpianakaviana sy ray mpianakaviana takiny ahoana zany ny anaty tokantrano any am'izany faripahaizana takiny ahoana fahalalana takiny ahoana fahalalam-pomba moa zany eo Madagasikara de mba potika tanteraka mihitsy potika tsisy fady zany tsony ao mamorikira miteny ratsy manjery Facebook ianao vehivavy tanora fanakamale miteny ratsy tsisy fahalalam-pomba zany tsony de aiza ho aiza mampalahelo zay misy fotoana miteny amin'ny namanay foana hoe rehefa misy any sarotra be aty zay miteny foana hoe tena tongava aty de rehefa dinihana hoe tongava aty ao vitan'ny malagasy rehetra no hivoaka ny Madagasikara de zay tafajanonao zany de ahoana fa mampalahelo tsika tena mitondra-bavaka ny firenena foana 5 taona zao nisy ny ty fandarantsika ty 5 taona mahery andray 9 taona izy amin'ny janvier de mitondra-bavaka misy foana bavaka ho an'ny firenena ka raha tsika mitondra-bavaka ho an'ny firenena foana manana droit koa tsika mba hiteny rehefa ohatra zao olo-pirenena tsika ary tena mba marary antsika koa ny firenentsika ka ny aza zay mbavaka raha tsipoko tena mampalahelo le firenena fa tokony mba andraisana andraikitra zay fa de tahiny topotsika mialatsiny namoaka kely mitaopoko ohatr'izay tahiny topany malagasy tahiny topany itsika menakavy ny abatsika ny zananatsika halleloia de tahiny topo ndao reto atsika tiry ty de tonga ditra mitoteny-tsika rehefa fa tapitra hoe nresakiny zay mitondra mavaka ny firenena rehefa eo vavaka matanjatanjaka kely ho an'ny situation a Madagasikara tahiny topotsika rehetra mijery finaritra ndao fa sitsika ira mampionina androany fa tsika eto mba manana artiste halleloia
no mba sitsika mampionina aloha androany a dia mianofinaritra daholo ary isika rehetrarehetra. Halleluia. Afinahitry ny izy iny a. Za dia tsy mipotra amin'ny klipo mampionana na indray mandeha araka. Aty aho vao mipotra télé. Halleluia. Itoparintsika rehetrarehetra. Mino fa faly daholo isika tamin'ny klipo tamin'iny izy iny a. Napetanetana. Halleluia. Misaotra antsika nakasitraka dia tahiny toparintsika rehetrarehetra. Ndao ary a. Rehefa antsika ny toriteny raha mba nambiny tsomakrina ny hitondra ny ten'Andriamanitra. Mino hoe manaka baiboly nareo anaka toerana tsara hitondra ten'Andriamanitra na mba nambiny tsomakrina dia miverina eto avy eo a mitondra ny famelabelarana. Tahiny toparintsika rehetra. Tahiny topo a raha mba makrina anao ny fitenenana.
miaratsiny kely fa somary miraikitra kely a. Rehefa asy le j'adore azafady fa ohatra mitady tapaka ny fandarantsika. Rehefa asy le j'adore azafady a miangavy j'adore amintsika rehetrarehetra mba tsy ho tapaka ny dorite mba ho vita aloha fa melabelarina vao tapaka raha ho tapahany zay ho faniritsika. Alleluia. Miandry kely azafady a ohatra mahavarina anay rehefa amin'ny lera ohatrao foana no ratsy ny connexion. Jesosy atsika rehetra dia tahin'i Jesosy koa pastera mianakavy manona fiadanan'ny tompo antsika tsirairay avy izay manasika ary sy izay mbola inena an'izao fandaharana izao dia misaotra an'Andriamanitra ry avy antsika fa mbola nomeny teny sahaza antsika tsirairay avy izay teny ho fampaherezana antsika rehetra reto dia ny ten'Andriamanitra hitantsika dia ao amin'ny Isaia 4:9 ka hatramin'ny 10. Isaia 4:9 ka hatramin'ny 10. Vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nandray feon'ny tompo ahako nanao hoe iza no irahiko ary iza no handeha ho irahiko ho irakay dia hoy izaho inty iraho ahako ary hoy izy mandehana ka lazao amin'ity firenena ty hoe mandrenesa mandrakariva ihany ianareo nefa aza mahalala mijery mandrakariva ihany ianareo nefa aza mahafantatra atao voadala ny fon'ity firenena ity ary atao voladalovana ny sofiny ary atao mikipy ny masony fandraho hahita ny masony sy handre ny sofiny ary hahalala ny fony dia hibebaka izy ka ho sitrana ary hoy izaho tompo mandra-pahaviana nefa dia hoy izy mandra-pahafoanany tany ka tsy ho hisy mponina ary ny trano tsy ho hisy olona ary ny tany holo tokoa. Halleluia, amen. Dia teto ry havako isay ampaminany tsapany fa hoe be ny fahotana nataon'olombelona be izay nataon'olombelona tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra sady naniany zanak'olombelona ny vily tsy nanao izay sitrapon'Andriamanitra dia ary Andriamanitra dia mbola namahatsaro ny zanak'olombelona mbola mahatsaro antsika reto dia niteny Andriamanitra hoe iza no irahiko ry havako hoy izy Isaia hoe inty aho iraho ahako dia ho anao koa ho antsika rehetra koa ry havako dia tena hoe efa nanota ry havako ny zanaka olombelona amin'izao fotoana tena hoe tsy te halala zany Andriamanitra zany ary tsy te eritreretra hoe zany Andriamanitra zany tena hoe manota ry havako antsika amin'izao fotoana dia be dia be ry havako ny olona hoe tsy te raharaha zany Andriamanitra zany ary nefa Andriamanitra mbola tia antsika foana mbola miahy antsika foana amin'ny fotoana rehetra ry havako tena hoe tian'Andriamanitra antsika mba hitotika eo aminy hahazo fanatitranana ao aminy dia ianao koa androany dia mba irahan'Andriamanitra andeha hitory andeha hanambara andeha hitory ny fibebahana dia amin'ny 10 ary hoy izaho ao 10 azafady amin'ny 10 ataovy adala fon'ity firenena ity ary ataovy ladalovany ny sofiny ary ataovy mikipy ny masony fandraho hahita ny masony sy handre ny sofiny ary hahalala ny fony dia hibebaka izy zegny ry havako ny zavatra andeha hitorintsika amin'izao fotoana ry havako fa tsy hitory hoe akeko fa tsara ny fitahina tsara ny teny mitory fitahina tsara ny teny hoe tena hoe teny fahatsaran'Andriamanitra fa ny tena izy ry havako ny tena ilain'Andriamanitra dia amin'ity tapany ity dia hibebaka izy ary dia hibebaka izy ka ho sitrana dia ny fibebahana ihany ry havako ekeko fa azahoantsika mitahintsika Andriamanitra tena mitahy tokoa ry havako fa ny tena ilain'Andriamanitra amintsika olombelona dia ny fibebahana ary zany no tena tian'Andriamanitra ho ambavany mpanompony amin'izay fotoana zay hoe manaiky hoe tahaka an'ity Isaia ty hoe inty aho iraho
ry havako za aloha tena hoe tsy mahita fanasitranana zany tsika rehetrarehetra reto ry havako raha tsy mandalo amin'izany fibebahana izany tsy ho sitrana tsika ry havako raha tsy mihoana amin'izany fibebahana izay fanekena ny helokitsika tsy ahita ninina na dia ny fitahina eo amin'ny fiainantsika aza ry havako tsy ho hitantsika satria tsy mandalo amin'izany fibebahana izany. Fibebahana ry havako ny loha laharana ny olo anankiray taden'Andriamanitra, fifonana amin'izay rehetra natao tsy nety hatrizay ka hatrizao. Izany no tena tokony ataontsika olombelona ary izany no tonga tena hoe irahan'Andriamanitra amin'izao fotoana hoe hitory izany fibebahana izany, fa tsy ny hoe fitahina, fa tsy ny hoe zavatra hafa, fa tsy hoe amitory hoe mpahafolon-karena sy ny fanatitra sy ny tariny dia mba ho tahina, tsy ary havako. Za ry havako tena hoe voninahitra ho an'Andriamanitra, tena hoe nivavaka za teo aloha fa nefa tena hoe tsy haiko hoe ahoana n'izay nahazo ako fa tsy nahita fahasoavana be dia be. Rehefa nandalo teto ako dia tamin'ity fandaharana ty dia tsy inona zavatra ny heny sofika ny torotenin'izany lesin'ny pastera tamin'izay tena hoe voninahitra ho an'Andriamanitra ho izy pastera hoe tsy hoe fanatitra no tadiavin'Andriamanitra amintsika, tsy hoe vola no tadiavin'Andriamanitra amintsika, fa ny fahotahantsika izay maloto izay pentimpentina ny enta mavesatra antsika, izany no tadiavin'Andriamanitra amintsika ry havako. Izay no mahasitrana antsika fa tsy hoe mitondra hoe fanatitra mpahafolon-karena sy ny tariny ho an'Andriamanitra, tsy ary havako, fa ny fibebahanao amin'ny fahotahanao izay niany no mahasitrana. Ary tena tokotrana ry havako fa tena sitrana ako tena lamina ny mombako manontolo satria nandalo tamin'izany fibebahana izany ry havako. Ho anao izay hoe mpanompon'Andriamanitra, raha hoe tena tianao ny hahavonjy olona, tena tianao ny hanafitra ny fanahin'olona, dia tory fibebahana ry havako tory fibebahana izany ihany. Sao dia efa amin'ny alalanao fa hoe hahavonjy ny olona anankiray sao dia efa amin'ny alalan'ny fibebahana izay alokan'ny vavanao foana izay alokanao izay torinao izany no mampitodika olo anankiray mahasitrana mahavonjy fanahin'olo raika, tena hoe mampalahelo ingeren'olona reny dia torinao teny nefa torinao fitahiana fahasoavana foana, torinao mpahafolon-karena foana, nefa tsy misy ninina tsapany eo amin'ny fiainana hanika miteny ratsy an'Andriamanitra izy ireny, fa hoe Andriamanitra tsy mitahy, Andriamanitra tsy mahavita ninina eo amin'ny fiainanay. Dia ho anao koa ry havako fa hoe toriny tena marina, toriny fibebahana, izay niany no mahasitrana ny olo anankiray, izany ihany no manafaka ny olo anankiray, izany no manova ny fiainana n'olo anankiray mitodika eo anatrehan'Andriamanitra dia ny fibebahana rery ihany ry havako. Tsy misy azo ataontsika olombelona, tsy misy izay hoe tokony hoe hiadivana varotra amin'izany ry havako, fa ny fibebahana rery ihany no ahitantsika fahasoavana eo anatrehan'Andriamanitra ry havako. Dia anao mba maneke tahaka an'ity Isaia ty dia hoe hitory izany fibebahana izany eo amin'ny olona rehetrarehetra. Na mpanompon'Andriamanitra lehibe anao na mbola ienga hoe hanolo tena hoe ty ako Andriamanitra ampianaro, ty ako Andriamanitra iraho dia mibebaha ry havako. Izany no teny tokony mibavantsika amin'izao fotoana mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra, ny fibebahana izany. Mandra-pahaviana moa hitaperan'izany fibebahana izany, mandra-pahaviana no hanginantsika mpanompon'Andriamanitra hoe tsy hitory an'izany fibebahana izany, mandra-pahaviana. Dia hoy izy amin'ny andininy 2:20 ary hoy izaho, Tompo mandra-pahaviana anefa izany anefa. Dia hoy izy, mandra-pahafana ny tanàna ka tsy hisy mponina, ary ny trano tsy hisy olona, ary ny tany ho laotroa. Mandra-pahiravan'ity tany ity ry havako tsy hijanona tsika mpanompon'Andriamanitra hitory fibebahana amin'andro aman'alina ry havako. Izany no manavitra ekeko fa hoe ekena ilaina délivrance, ekeko fa ilaina zavatra hafa, fa ny fibebahana rery ihany no tena voalohany daharana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ry havako. Dia mino ako fa ho hanekene ianao ho taritin'Andriamanitra andeha hitory izany fibebahana izany, hanekene ianao ndesina handeha hitory izany fibebahana izany eo amin'ny olona rehetra. Ary izany dia
tian'andriamanitra zany ilain'andriamanitra amin'ny fiainantsika zanak'olombelona izany mitoro fibebahana zany mba hibebahany lohalika rehetra mba hifonana amin'izay rehetra natao tsy nety zany no tena ilain'andriamanitra amintsika fa tsy ny hoe ny volantsika tsy hoe harenantsika tsy hoe inona fa ny fibebahana ihany no tena tokony loha-daharana amin'izao fotoana riavako dia voninahitra ny eo an'andriamanitra rery ihany mino ako fa anao raha andeha tena hoe mpanompon'andriamanitra dia mino ako fa hoe ambavanao foana izany fitoriana fibebahana izany nezaneza le anao ary raha mpanompon'andriamanitra koa anao efa ela dia mino ako fa hitory an'izany foana anao dia iova amin'izay mba tsy hitory fitahiana foana fa mba hitory izany fibebahana izany dia voninahitra ho an'ny tompony tompo mpanjakan'ny mpanjaka ilay andriamanitra lehibe indrindra dia raha laza voninahitra ho anazy mandrakizay aleloia amen tainy jesosy atsika rehetra aleloia akasitraka andranambavy makirinitsika amintsy makirinina tao anatin'izay toriteny mitarika atsika ho any amin'ny fibebahana izay aleloia dia andriamanitra manakirem-pahasoavana any malifitianao dia mitombozy sy mitombo fahasoavana trany amelatsynareo mikitika olona foana fa mankididy matetika oriko fa ilana tsiny tsy dia anina le izy tsy dia tsara le izy nefa dia oriko mihitsy no mankididy foana misy mangikitika mihitsy dia efa trano fiana efa trano izay any ohatr'izay raha mbola kelika trano izay zay mahatonga le oriko ngezangeza ilana tsiny aminareo mety manelingelinanareo le izy fa tena miezaka fa tsy azoko mihitsy nefa raha tsy kitihana kely izy io somary mangidikitika kely izay foana eo amin'ny tapony io ilana tsiny indrindra tainy tompo Isaia fahenina andiny fahavalo ka hatramin'ny faha-120 fa koa amin'ny anaran'i Jesosy ary nandrefy feo an'ny tompo nanao hoe iza no irahako ary iza no andeha ho irakay dia hoy izaho nitia irao mizara roa ity toriteny ity mizara roa ny zavatra ho azaventsika amin'ity toriteny ity io aloha ny voalohany le hoe nandrefy feo an'ny tompo nanao hoe iza no irahako iza no andeha ho irakay ao an-danitra ao Andriamanitra dia miasa Andriamanitra nefa ry havana tsy afaka hidina hoe ino mihitsy Andriamanitra fa manao asa eto an-tany hoe tena hitany ovo azo tsapahitana fa Andriamanitra dia mampiasa ny mpanompony foana amin'ny zavatra rehetra izay ilany azy ireo manangana olona Andriamanitra manangana iraka Andriamanitra aleloia misy zavatra tian'Andriamanitra atao dia maniraka olona izy hanao an'iny misy zavatra tiany ampitaina dia maniraka olona izy hanao an'iny misy hetsika tiany atao dia mampiasa olona izy hanao an'iny aleloia matetika ny zavatra tonga ety amintsika avy amin'Andriamanitra dia avy tamin'ny alalan'ny olona daholo dia iny olona iny mba fitorian'Andriamanitra ny heriny mety nisy nitondram-bavaka ianao dia isika Andriamanitra ny asa atao fa iny olona iny nampitondraina fotsiny ity eto eo aminy rehefa jamby Paoly i Saoly moa zany mbola tsy mivadika Paoly izy fa i Saoly dia jamba Saoly rehefa nianjera tamin'ilay teo amin'ny lala mahitsy be any Damaskosy dia avy eo nanomboka teo izy dia jamba dia Jesosy te hanasitrana azy fa tsy Jesosy nandeha nakany amin'ny Saoly fa ihanany aso no ny rahany andeha ho iraka andeha hanao mihiraka hampahiratra ny masony aleloia misy aminareo sitrana amin'ny aretina tsy Jesosy nidina teo aminareo fa mety mba anisany nampiasainy ity fandaharantsika ity ny asa ny telefoninanao io tamin'ny alalan'ity telefoninanao io sy ny telefoninako dia nisy zavatra voarainao aleloia dia nisy nampiasain'Andriamanitra zany ny fandarana andramoka izao ary mila olona foana Andriamanitra ampiasaina azon'Andriamanitra atao jerenareo tsara rehefa niady ny zanak'Israely sy ny Midianina ohatra dia jerenareo fa ny fanaritaka ny Midianina tsy
tsy nisy nilana ny Gideona afa-tsy nitsokan-jomala sy namaky vilany tany, fa ny tena marina tsy Gideona mihitsy nandeha niady tamin'ny Midianina, fa ny Gideona teo natao endrika fotsiny isehoan'Andriamanitra. Alleloia. Davida niady tamin'ny Goliata ekena, fa mahay milalao pilotra izy, mahay milalao atsamitady Davida, ekena zany. Fa Andriamanitra ny tena tsara fikendry. Ny nafaty an'i Goliata teneniko anareo fa tena raha hoe amin'izao andro ianantsika izao dia tsy maintsy tena sniper zany le olona le mpitifotra amin'ny avilavitra izy no mitily, dia mitily olona le ry alavitra be reny, mitily an'ny olona mitifitra ny olona amin'ny basy, dia misy an'le fijereniny mihitsy le basy dia ohatry ny akaiky eo aminazy io le olona, dia mahay mitifitra be, sniper le mitsaingoka olona tsy laleny anaty olona any. Raha tamin'ny andro nafaty an'i Goliata iny dia tokony sniper nafaty azy, sniper amin'ny alalan'ny basy avoleta tena hoe kendrena eto, satria hatreto dia satroby, dia mbola misy koa hatreto savotavo, dia ny masony ihany mahita dia party kely ohatry ny iny, sy izay fony vida ohatra. Ny vatony Davida nefa vato kolonjy. Ny party kely nidirany nipotra tamin'ny Goliata, le vato mety ohatr' izany, fa tafiditra teo. Davida nanao ohatr'izao fotsiny, nanaiky ho iraka fotsiny, fa Jehova no nitifitra. Jehova no nahitsy toraka be fa tsy Davida. Ekeko fa Davida tena mahay. Fa raha herin'i Davida iny tena tsy tsinetsinety iny, fa iny tena tanan'i Jehova mihitsy iny. Jehova no nahitsy toraka tamin'iny fa nindrana ny tanan'i Davida fotsiny izy. Alleloia. Eto zany Andriamanitra nanendry mpaminany ngeza be. Ary ity mpaminany ity dia manana anjara andraikitra ngeza be, satria dia misy mpanjaka vitsivitsy ao izy ny mpaminany mandritra ny anjakandreo. Mpanjaka hitondra ny zanak'Israely, hitsara ny zanak'Israely, Isaia mpaminany. Hoy izy Andriamanitra hoe raha mifamarapara tsara tsika, anangana ny Isaia ho mpaminany Andriamanitra dia nanontany izy. Iza no irahako ozy izy? Iza no andeha ho irakay? Iza ireo irakay ireo? Jehova, Jesosy fanamasina teo. Ilay tamin'ny andro famoronana le niteny any Andriamanitra hoe andeha hanao olona tahaka ny endritsika. Tsika zany roa zany farafahakeliny, fa izy telo ny eo, ray zanaka fanamasina. Dia mbola izy ray zanaka fanamasina koa tena iza no irahako ozy Jehova? Za Jehova, ary iza no andeha ho irakay? Izy telo zany tao ny kenikenina, ny tady, ny katsaka, iza no irahantsika? Iza no andeha mba ho irakay? Ary hoy za itia irao. Alleloia. Nanaiky mitediavina aloha, dia nanaiky dia nirahana. Ary ao amin'ny Baiboly ao dia izao, mitady an'izay olona izay foana Andriamanitra irahana, mitady an'izay olona izay foana Andriamanitra, ary niparitaka be mihitsy ny fanjakan'Andriamanitra, niparitaka be mihitsy ny filazantsara, niparitaka vetivety ny asan'i Jesosy, satria izao tsy olona ray no nirahana. Fa matetika be mihitsy miparitaka io iraka io. Ohatra, za zao nahazo iraka dia nanao fandarana. Dia zao tsika fa misy andreo groupe izay maro isy ireo. Alleloia.
de reo koa sao samy manao ny iraka ny any ananonana ny fitanareo dronga mampifandarina ataon'izy ireo a ao ny akiery ny teninaina ny aky teny anglisy ny rehefa sabatalina isaky ny tapabolana reo mahita fandarina ataonana barozy mina samy manana ny anjara asa reny zany zao a tamin'ny alalan'ny iraka anankiray de niparitaka ny iraka jenareo ny olona rehetra atao amin'ny baiboly zay rehetra nataony Jesosy nanaovan'i Jesosy fahagagana de lasa iraka daholo de iny am'izay a tsy Jesosy no nitory tamin'ny Samaritana fa niona tamina vehivavy Samaritana anankiray izy de napoitra an' Jesosy sy mahandriamanitra azy alleloia napoitra an' Jesosy sy mahandriamanitra azy ao koa ny aky cuisine rehefa lahady alleloia de tsy Jesosy tsony nandeha nakany amin'ny tanànan'ny Samaritana fa iny vehivavy iny no nandeha tany de nipasy sy miparitaka tonga atao le am'izay Samaritana rehetra atao batisa iny vehivavy iny lasa tany iza no irako iza ny andeha ho irakay alleloia misy ny olona rehetrarehetra akipatisy koa alleloia raha tsinda misy ny tsy voateny ny tanjon'Andriamanitra raha mana de zao a isika rehetrarehetra zao lasa iraka daholo iza no irako ary iza no andeha ho irakay alleloia de jerenareo a ohatra zao a misy jamba zao nosotramin'i Jesosy Bartimeo jamba itsika zany marika toko 10 inona zavatra mitranga marika toko 10 andiny 2:20 rehefa sitrana izy de naninona marika toko 10 andiny 20 ary Jesosy taminy mandehany ianao nofinao nefa namonjy anao de nahiritra niaraka tam'izay masony ka nanaraka an' Jesosy teny an-dalana izy le manaraka an' Jesosy eny an-dalana io a de fa iraka io alleloia efa iraka io aoko ny aky Getsemane rehefa lahady alleloia inona moa zany inona mahatonga ny olona io iraka eny izy de vavolombelona eny izy mipotsory vavolombelona ohatrany an' Jesosy jereo tsara Lazarosy i Lazarosy le avako isika maky tena rany amin'ny Jaona toko 12 Jaona toko 12 andininy 1 batitsika ary rehefa enembana sisa ny tsy atonga avy amin'ny Pasika de Jesosy tonga tao Betania izay nitoeran'ny Lazarosy ilay natsangany tamin'ny maty de nanao fanasana ho an'i Jesosy tao izy ary Marta no nanompo fa Lazarosy no anankiray tamin'izay niara-nipetraka nihinana taminy ary hoy Jesosy i Jodasy Iskariota anankiray tamin'ny mpianany ilay efa madika azy nahoany menaka iny tsy namidy de nisy le vehivavy Maria le namaky an'le menaka lafo vidy de nanositra ny tongotra Jesosy sy namoaka ny tongotra Jesosy tamin'ny volondohany de hoy Jodasy Iskariota tamin'ny mpianany nahoany menaka iny tsy namidy denari 300 ka nomenany malahelo hoy izy nilaza izany tsy noho ny fiahin'ny malahelo fa satria mpangalatra izy sady nitorina amin'ny kitabo ka nahaka zay tao anatiny de hoy Jesosy avelao izy aoterizina amin'ny andro anamboarana ialevona io fa ny malahelo de ety aminareo mandrakariva fa za tsy mba ho ety aminareo mandrakariva andiny fa 7 ary voaka betsaka tamin'ny jiosy nalala fa teo izy de tonga teo nefa tsy noho Jesosy ihany fa mba ahitany Lazarosy koa ilay natsangany tamin'ny maty fa niendry ny afatan'ny Lazarosy koa ny lohany mpisorona satria izy ny alany maro tamin'ny jiosy ka inony an' Jesosy hitanareo ny fahaveloman'ny Lazarosy voavelona Lazarosy toa de lasa iraka tsy hoe Jesosy tonga teo de i Lazarosy nanao baolina any amin'ny terrain ihany manao baolina fa inona nataon'ny Lazarosy mipetraka akaikin'i Jesosy izy ary nisy ary tena nandeha nety tsara mihitsy ny asa fanompon'ny Lazarosy be de be ny olona tonga teo vaoka betsaka ozy izy tamin'ny jiosy ny nalala fa teo izy
efa lasa tsy jesosy indray natongavany olona teo fa hijerena lazarosy eo ay io le natsangany tamin'ny maty lazarosy koa teo inona natao lazarosy teo ho iraka ho vavolombelona alleloia de lasa vavolombelona mihitsy afaka mitantara io nisy io lehilahy ony a nanangana maty de tsy maintsy misy teny le tsy teo tamin'iny fotoana iny aza de milimily foana fa zaniko hoe de isy e nareo a ivarotan'olona sakabelo nareo miteny de mora miniminy fotsiny nareo fa io mihitsy le olona maty de nitsangana ny fijorona vavolombelona de fanekena ho iraka andriamanitra ianao nge manao ho iraka andriamanitra ianao na de atao kely tsy mitoro-teny fa mijoro vavolombelona fotsiny firy zao nefa ny olona nijorona vavolombelona firy azao mahafinaritra na mihitsy anisa mahafinaritra mihitsy zao raha nabavitsika soameva ohatra eto ohatra izy zao a sitrana tamin'ny aretina de iny any ataony joro vavolombelona izy any amin'ny mpiaramiasa amin'ny any eny amin'ny fiarahamonina eny joro vavolombelona izy amin'ny azy teny mihitsy hoe vavaka ny fadiny ratsy a fadiko soa alleloia tarina fahamarinana avaka sabata alleloia tsara toizo raha nabavisoameva rena iny tatitra tonga hatraty alleloia mafinaritra nge zany ry avana tsy hoe izy ny sitrana de miafinafina an'izay de ozy ny re fa ainao sitrana de hoe tena netiko sa mahay le dokotera aty France tsika mahay to tena ny teneniny mihitsy fa sitrany fivavahana izy alleloia tsara nge zany iraka zany ataony rahasoa zany zany zao a iraka andriamanitra peraka teo lazarosy peraka teo kaikan'i jesosy izy naninona teo izy iraka iza manaiky ho irakay tamin'ny alalan'ny lazarosy zany paritaka vetivety le olona rehetra tonga teo a vahoaka betsaka efa nafantatra an' jesosy am'izay fa maika ho tonga teo daholo ahitan'izany hoe izy zany lehilahy nitsangana tamin'ny maty zany alleloia sotro zany kely fa maina ny tena azafady tompo alleloia amen androany hoe manontany anao raha manontany andriamanitra ry amin'ny Isaia iza ny manaiky ho irako ary iza manaiky ho irakay de ozy ianao za tsy mahay mitory te za ve de andeha anao iraka mijoro vavolombelona tompoko mitantara fotsiny zay nataon'andriamanitra taminao na amin'ireo fianakavianao misy lehilahy anankiray a io tsy voatery hoe ianao mitory teny any ankalamanjana misy lehilahy anankiray zao any amin'ny marika ndraiky tsika jery tenin'andriamanitra any amin'ny marika any marika toko 9 andiny fa telo amby roapolo misy lehilahy anankiray a jamba atao Betsaida de rehefa sitrany lehilahy io amin'ny aran' Jesosy marika toko 9:20 namparatany Jesosy ny lehilahy jamba atao anankiray atao Betsaida ary tonga atao Betsaida izy ary nisy mitondra lehilahy jamba teo amin'ny Jesosy ka nangataka taminy anen'ilay jamba ary tantanan'ilay jamba izy ka mitondra azy teny ivelan'ny tanàna ary rehefa nindorano ny masony de napetrany taminy tanàny de nanontaniny hoe mahita zavatra va ianao de nandrano ny lehilahy ka hoe mahita olona fatao hazo fijeriko azy sady mamindry de napetrany tamin'ny masony indray ny tanàny de mibanjina lehilahy ka nahita tsara ary hita miariary ny zavatra rehetra ary Jesosy napody azo any an-tranony ka hoe aza makao an-tanàna io ny mission samy manana ny andrahan'Andriamanitra azy misy ny olona irahan'Andriamanitra hitory any ankalamanjana misy ireny ny olona men'Andriamanitra iraka hitory amin'ny orondana mody any an-trano inona ny atao any an-trano andeha atory ho iraka torio ny ao an-trano torio ny ao an-tokantrano alleloia misy keravana mahazo iraka tena tonga de mitory any ankalamanjana eny ampivoatseriny fa misy vo iraka endana aloha ny ao an-trano aza voaka any tanàna ny any efa misy olona hafa nalefako any alleloia fa ianao ndana mody any an-trano dana toko iraka misy lehilahy anankiray amin'ny asan'ny apôstôly any tao mivavadiny tsara endrika any amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 vakitsika izay asan'ny apôstôly toko 7 ny asa anisan'ny voalohany nataony Petera sy Jaona tao amin'ny Pentekosty izy ity
asa faharoa moa zany satria tany favona izy le nitory-teny. De nisy lehilahy anankiray mpangataka mipetraka eto ambavadiny tsara eny, tsy vakiko matoa fa laza lasa lavitra be fotoanantsika. Le tenen'izy raha mijery anay dozy izy Petera, tsy manana vola fotsy na vola menamena anao fa zay ananako no meko anao. Halleloia. Mijery anay. Halleloia. Dozy izy roalahy. De iny le lehilahy fa tena valina be mijery azy. Dozy izy ary ndraisiny ny tanany ankavanana lehilahy de nitsangana. Ary teneny loha taloha zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avana zay tsangatsangana. Raisiny amin'izay tanany teo de nitsangana raha lehilahy natanjaka niraika tamin'izay tongony sy ny kitrokeliny. 15 asa apôstôly 7:15. Ary ny atsambotra izy ka nijoro de nitsangatsangana. Ary niara-niditra taminy eo akanjan'ny tempoly nitsangatsangana sy ny atsambotsambotry sady nideran'Andriamanitra. Fijoroana vavony niditra tao amin'ny tempoly niteny tamin'ny olona hoe ny fivavahantsika ho azo tsapaitanana rahalahy. Ny Jesosy-tsika ho azo tsapaitanana. Zao hitanareo zao halleloia. Ina vaovao? Zao hitanao zao halleloia. Ahoana no natonga zao? Jesosy Kristy, halleloia. Iza no manaiky? Iza no irahako? Iza no manaiky ho irakay? Malemy tsara endrika ary nanaiky. Nisy boka folo lahy, ny anankiray tamin'ireo ny sifotsita, fa ny anankiray tamin'ireo ny verina mba ho iraka. Anambara amin'ny olona fa tena sitrana tokoa izy raha nandeha tany. Ary niteny tamin'ny olona fa sitrana daholo ny folo ny sivy any zao miverina aminareo zao tena ohatr'izao ny fanasitranany reny. Fa reny tsy nanaiky ho iraka, fa za manaiky ho irahan'Andriamanitra iverina eto andro ny itsoro vavolombelona aminareo. Fa sitrana daholo zay rehetrarehetra. Misy olona angeravana tsy manambara ny voninahitr'Andriamanitra dia tsy miparitaka le filazantsara. Raisotirahantsika rehetrarehetra reto. Manontany anao Andriamanitra roany, iza mirahako? Iza manaiky ho irakay? Raha tsika ireo angeravana. Za mino. Tena mino fa itsika rehetrarehetra rehefa maharitra mijery eto ireo samy efa nisy zavatra nataon'Andriamanitra. Farafahakeliny ny anankiray ny tena tsapana hoe ngeza be tao amin'ny fiainanao. Raha itsika rehetrarehetra mba eo amin'ny compte Facebook-nao ianao, au lieu de izara fanadinana baka misy labozia ohatra, dia ny fiainanao mba tantarinao kely za ry afana mijoro vavolombelona aminareo. Halleloia. Zany ngeritretinareo fa raha ohatra zany zanabavy soa meva reny manao an'izany, na ranabavy lalahy reny mba manao an'izany, na le narary be reny zany, anao amin'ny compte-nareo za ry avana mijoro vavolombelona aminareo. Zana nanaretina ohatr'izao. Dia nasiana raha isaky ny ray volana asiana raha litera sy tapany. Efa saika maty zao avy ny tlangany aretiko. Zao efa manana. Fa avy eo ary avana nivavaka. Rehefa nivavaka ary avana. Jesosy asandratra. Tsy forsena reo, tsy voatery teny akira teo zany. Tsy raha koa nefa reo teny an'izany mba tonga koa ny olona mba hijoro, mba hijery. So te mba eto koa ny andran'Andriamanitra ny olona. Fa ny tena zava-dehibe le hoe nareo. Raisika tsika rehetrarehetra ry Mami, ry Rosemina, ry Sandola, Marie Hortensine, ry Angela Diamant. Misy fidy zavatra ray fotsiny nareo, inona re zany mba zavatra mba nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainako hoe raha tsy nisy mihitsy moa tsy maninona. Nareo ve teny zavatra tsy misy. Ny azo hitanareo fiainako. Mahita tenenina foana mitorotoro teny satria maninona fiainako any nge tantareko hoe zay nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainako nge teneniko hoe. Ary tsisy mamenatra mihitsy zany, boka nitrosa taloha zao fiainako sy ny sisy. Tsy ohatr'izao raha tsy Jesosy. Halleloia azafady. Ary teneniko anareo tsy anankiray tsy anankiroa ny olona henoko. Za taloha entin'ny pasteranay miaraka aminazy mandeha mitety radio. Dia ny ataoko ao adiadina ohatr'ireny mpanao gazety ireny. Izy manontany dia ahoana moa zany rahalalato? Inona moa zany ny olana teo aminao? Za zany tompoko dia tena tratrany dia trosa be ary avana dia ohatr'izao sy ohatr'izao amin'ny fiainako. Dia tena efa saika ohatr'izao, efa tena saika potika efa saika mony tena efa tsisy raisina intsony. Dia inona amin'izay ozy nareo? Misy olona tonga ny sabata ao am-piangonana nareo dia manontany. Teny tomponareo iza moa zany le olona le rahalarado e? Iza le olona manana trosa izy manao an'io? Dia mba te hiresaka, mba te hifampahirezina. Ianao zany afaka dia mba hampahirezina hafa e.
za koa tena tsy ny salasala tetezina eo any radio firy anatin'ray andro zay miva radio efana angamba raha toko tsy mitory-teny mbola tsy nahitory-teny tamin'izany fa miteny fotsiny hoe zao no nataon'Andriamanitra teo fiainako, izany hoirahiko, izany manaiky andeha hoirakay, zany anaiky mandraky tiany androany ary misy olona tonga satria misy ranabavy zay any efa lasa mpanompon'Andriamanitra ampiasain'Andriamanitra be fa mitondra fiangonana izy fijona vavolombelona ko nahatonga azy izy koa nanan'olona trosa nanany banky trosa fa ny an'ilay fijona vavolombelako tonga dia zao ntaotsainy way ay Andriamanitra mahay manafaka trosa ohatr'izany iny koa izy lasa ny vavaka inona ozy nareo nataon'Andriamanitra taminy nanana ny banky vola izy efa ho atao saisie ho atao lavanty ny entana may le banky mahitao daholo ny atota taratasy rehetrarehetra mandraky tia ny androany afaka nahadiodio izy nisy olona rehetra izay olona rehetra niarina ny trosa tao voafafa noho izy tao haleloia fa raha nangina afatrosa fa nangina za rery no nivavaka tsy nisy zao fandarana zao fa isorako an'Andriamanitra fa nanontanian'Andriamanitra koa tamin'izay iza no irahako iza no manaiky ho irakay toy za hoe tompo ane mety mamenatra an'ny teny amin'ny olona hoe ka ohatr' izany ny fiainako taloha fa zao ampandeferiko ny tenako Jehova fa za itia iraho aho. Halleloia. Maro ny tena mampiony io mieritreretitsika fa mbola betsaka amintsika ny menatra ijoro vavolombelona ho irak'Andriamanitra. Ny andran'Andriamanitra anao nge dia ny anapotra amin'ny olona fa misy Andriamanitra. Inona nataon'Andriamanitra taminao? Averiko ty tenako ty, raha tsy nisy nataon'Andriamanitra taminao dia akombony ny vavanao. Amorona ve ianao? Aza mamorona ny tsy misy. Fara nisy. Mety ho tsinonao enatrehan'Andriamanitra satria tsy nanaiky tahaka ny Isaia ianao hoe intia iraho aho. Mba ataovy ravana zay zavatra teneko izay aho. Eo amin'ny compte-nao ianao misy olona ao amaky tonga dia voakasika. Dia iny olona voakasika iny, iny olona voakasika iny tsy noho izaho fa noho ianao. Nareo nge tena mahafinaritra nge nareo misy aminareo reo fa nitarika olona be dia be tonga teto. Nareo reny zao fa nanao iraka. Nareo zany zao fa irak'Andriamanitra. Anisan'izany ranabavy Itody Raonsoa, ranabavy Marizô, ry fahombiazana fitahiana. Izy aby nareo nefa nitondra olona teto ry marina nefa nitondra olona teto. Olona ray dia mitondra olona. Iaja sy kapatitsy io zao ranabavy Itody nitondra anazy teto. Fahombiazana fitahiana Marizô nitondra anazy teto. Dia avy eo izy reny no nitondra ny aina Mahesoa fahombiazana fitahiana. Dia ny aina Mahesoa koa efa nitondra olona teto fa tsy tadisiko ilay anarany. Zafady. Dia jereo le fiparitahan'ny filazantsapa. Erika Raka nitondra ny Naël teto, i ravaka nana. I ravaka nana nitotry nitondra ny ranabavy anankiray iny. I Erika nitondra ny mihaja nitondra ny Alain. Halleloia, iza no irahako, iza manaiky ho irakay. Zany angirevana. Ny tanjon'Andriamanitra za iraka, ianao iraka. Inona ny azonao atao? Tsy mety raha ianao ihany dia ianao ihany. Tsara ianao mivavaka fa ny manatombo ianao mandeha mamita iraka. Lovely nitondra ny Kadaka. Eo Angelina Diamant nitondra ny Tina Chérie Coco. Izy koa mba efa nitondra Tina Rakoto nitondra ny Sarindra sy ny Asina mivady. I Felina Rakoto nitondra ny izy aminy nety ny Felina Rakoto teto. Ohatr'izay izy. Manontany Andriamanitra androany.
iza no irahako ary iza no mandeha ho irakay. Jerinareo tsara jerinareo tsara ty ho tapaka any zao ty mifandaratsika ho tapaka ny fandaratsika efa tapaka matetika izy io de te antany anao azy zao firy taona zao anao na elo teto hoe misy fahasoavan'Andriamanitra eto ianao koa na anisany nandray nisy vena de olona ray ary ny zarainao an'izay sary hoe koboanao misy angely avy na vome menatra sy matahotra izy de tsy miteny amin'ny olona mivavaka raha tanirina Marie-Charline natondra ny lina teto raha tsy teto mahalana vavy Marie-Charline tadidiko mihitsy mahafinaritra mihitsy vitsona vavolombena ranavavy lina telefôny nandrina fona ny ampiasain'ny ranavavy Marie-Charline mijery mpandarana de avy eo mba nijereny lina avy leo mba jerena io koa fa tratra. Alleluia alleluia amen. Mitapaka any ty nifandarana Elizatsiala nitondra ny haingony Rina Rodriguez marina. Rodina koa efa nitondra olona be deaibe teto. Rodina iny koa efa nitondra ankizy be deaibe teto maromaro mihitsy nentiny Rodina teto fa efa tsy etsotsono moa am'izao. Bartel nitondra ny Tsiory mahafinaritra zany tsara nke zany. Amen. Mitady ho tapaka rehefa so ny kerakera fa mitady ho tapaka. Iza no anaiky iza no irahako iza no anaiky ho irakay. Tapaka any ny mpandarantsika ty te antany anao efa nanaiky ho irak'Andriamanitra ve anao efa nanaiky ho irak'Andriamanitra ve anao. Ary ty ny tapany faharoa tsy mora koa manao an'le irak'Andriamanitra nefa satria zao hoy izy mandehanaka raha zao amin'ity fireneny ty hoe mandrenesa mandrakariva ihany nareo fa aza mahalala ary mijery mandrakariva ihany ianareo efa aza mahafantatra. Atovy adala ny fon'ity fireneny ty arao ka ho lalidalovana ny sofiny ary atovy mikipy ny masony fandrao hitany masony sy andresy sofiny ary alala ny fony de bebaka izy ka ho sitra inona ary ny dikan'izany fa ahoana ary Jehova irany nefa le olona ataony hoe mandrenesa mandrakariva fa aza mahalala ary mijery mandrakariva nefa aza mahafantatra. Ny dika zany ty zao ny filazantsara nasena nytoriany Isaia de tsy filazantsara ny fariseo tsy filazantsara ny mpanoradalàna sy ny sadoseo tsy filazantsara ny fariseo zay tiany olona hoenona. Ny filazantsara nasena nanirahana ny Isaia de le filazantsara taolana le filazantsara mangidy tsy ny olona rehetra nyty azy. Andra mitena anareo raha manaiky ho irak'Andriamanitra ianao de miomana fa hiteny ianao nefa tsisy miaina iseho ianao nefa tsisy mahita. Ahoana zany ahoana zany ny filazantsara fahamarinana ry avanao de tsy mora hen'ny olona tahaka ny lalidalovana ny olona. Zara mahita nisan'ny olona efa anarana olona fitako nandalo teto de za tena mety efa tena amin'arivo fa ny zavatra tena mahavaliana sady antaniko amin'Andriamanitra Andriamanitra misy ve olona efa nateraka ho very ary misy ve olona efa tena nateraka ho voavonjy. Misy kely avana olona tsy mila toriteny adiny ray sasan'izany tonga de resy lahatra tonga de manolo teny ary tonga de ataon'Andriamanitra matsapa zavatra koa fa misy olona 5 taona 7 taona maheno toriteny fahamarinana toriana didin'Andriamanitra ho ny tenin'Andriamanitra hoe mandre mandrakariva izy fa tsy mahalala
mijery mandrakarivo fa tsy mahafantatra. Rehefa irahan'Andriamanitra ianao de aza mba mieritreritra hoe aza mba manao tanjona za zao hoenon'ny olona, aza mametraka tanjona, aza mametraka nofinofy am'zany hoe ty za ty zao anova fon'olona manarivony. Fa Andriamanitra koa rehefa tsy nanantena an'izany. Amin'Andriamanitra de zao ny zava-dehibe amin'ny olona irahan'Andriamanitra de zao ny mitory, ny mampafantatra ny olona, fa ny ampanaiky ny olona tsy izy. Mbola Andriamanitra no mbola niraka ihany koa amin'izay fotoana izay indray ny fanahy masina no hiteny hoe inty irao mitory za. Tafiditra ato aminareo le izy fa betsaka no mivoaka ato. Fa misy fotoana amin'izay nareo matory amin'ny alina iny, tonga amin'izay le nirahan'Andriamanitra tao aoriananay izy ny fanahy masina. De iny mo mangana de ahoana tsara. Misy olona zay tena mba nahafinaritra anahy mihitsy. Zao ny tenen'ny olona io, zaho izy tena tsy nahita tory mieritreritra n'ity sabata ity. Hoe tena ty sabata ity ny tena fahamarinana izy. De tsy natory aho izy ny alina, fa natahotra no avoka hoe Andriamanitra diso lalana zany firy taona. Nahafinaritra ny miaino an'izany olona zany. Tena hoe any ambadika any, tsy izay ny teny, izay mitory eto fotsiny. Fa iza no nanaiko irak'Andriamanitra indray tao ambadibadika fanahy masina. Fanahy masina nge mandresy lahatra anareo. Zay miteny, za tsy nandresy lahatra anareo. Ny fampianarana etiko tsy mandresy lahatra anareo. Tsy manana fahalalana sy fahaizana entina mandresy lahatra. Fa ny zavatra nirahan'Andriamanitra eto, alleluia, de ny teny. Mandehanao izy ka lazao amin'ity firenena ity. Milaza le toketo fa tsy mandresy lahatra. Tsy haiko zany mandresy lahatra zany. Tsy hain'olombelona zany mandresy lahatra ny amin'ity filazantsara ity. Fa rehefa avy miteny aho hoe inty irao de mbola miteny ndray Andriamanitra ao an-danitra ao. Iza no manaiko irahako? Iza no andeha ho irakay? Totozy ny fanahy masina, inty irao ndala ary fangina ambiny tsomakirenina. Ao anatin'ireo olona efa manarivo nandalo teo amin'ny fandaharana ramoka izao reo, dana vangio mami, alleluia. Dana vangio lovely, dana vangio i Fabiola. Janarina hitako eto ny vangio fa tsy hoe manavakavaka an'izy akory. Reafako. Androany alleluia. Misy andro tonga aminazy ianao. Izy amirahako izy Andriamanitra, mitady olona Andriamanitra. Tsy ampolona Andriamanitra, fa mitady olona Andriamanitra. Raha iso fahasoavana sy tombom-barotra sy tombony ngeza be ho aso anao, zany mba hahatsoan'Andriamanitra anao ny asany. Arak'ilay ireny hoe zinona moa Andriamanitra, zinona moa ny mbatiny endrinao. Alleluia. Vao ny teny izahay ity irao mandehana aloha izy Andriamanitra, lazao amin'ity firenena ity. Ambarao. Zary avana, tena teneniko anareo mihitsy. Misy zavatra mitranga ohatr' zao, matetika mitranga teo amiko. Misy olona, ary matetika ny olona mpanao ty zavatra ty dia olona efa fotom-ponoana, mety mpanompon'Andriamanitra tena fiangonana lehibe izy na dia tonga eto amintsika eto, zay tonga ao amin'ny gropinay ao. Dia zao ny zavatra mitrangana indray. Misy olona rehefa tonga eto izy dia manana eritreritra hoe hamily ny lalany ty fandaharana ity, dia hitondra fampianarana hoe zao mitarika anareo hoe nareo vehivavy mbola fitafiana lehilahy. Dia misy karazana olona tonga eto ihany izy, fôtony hoe te handresy lahatra ny aza manao zany fa aty ihany. Dia voalohany indrindra aloha tena diso hevitra be zay olona zay satria zao efa tsy zany, efa zay mihitsy nanovana ty fandaharana, efa tena mafiorina be mihitsy. Dia mampita sisa le finoana ananantsika eto. Tena indray misy olona koa tsy rehefa tsy faly le olona dia zao manao zavatra manohatra an'ilay izy.
ndray andro zao zany isy ranabavy teto tena mafana fo be teto zany ranabavy zany fa zavatra reny tena tsy maharesy lahatra azy de resaka biby maloto izy tiany any tsika mivavaka mandresy lahatra azy va ary nahita vanim-bavaka be teto a fa tsy mety resy lahatra mihitsy izy imatsy mafy miara amin'io de ndray andro a ndray sabata nitory teny resaka zava-badiny izy miaraka aminay eo efa teto anatin'ny groupe teto zany a tena olona akaiky teto zany a mba mpitory teny ohatranareo ireo a fa vao vita ny fandarana de ny biblieny am'izay a sarina tongo kisoa be tam'izay de zao ny teneny hoe ity ny tena sakafo de toana ihany zarena hoe vao eo anao nampianatra tsy fihinany tony a de voaingana koa tsika teto nisy nampianatra momba mipataloha hoe nareo vehivavy aza mipataloha de tena ray aminareo mpijery reo ihany nanaovan'ny tononkalo mihitsy a ary hitako le tononkalo sasa mipataloha de tiako de tena tiako koa de zao nefa ny zavatra tena mampalahelo be amin'ny zavatra ohatr'izany za efa tsy tohana amin'ireny intsony a satria zao tsy mafy noho ny natrehanay zany ndray rehefa mitory teniteny amin'ny indra tena tsara lalàna eny amin'ny sarim-bavy fa eo ampitoriana teny ianao manonona aleloha indray mandeha anao de teny ratsy ny amaliny olona azy raha lasana vavy malala de to de opa mamaly anao avy any za tena nytenako anao misy efa nanondraka toka eo ampitoriana teny eo amin'ny 13 minutes de tondrahan'olona mitoky anao raisin'olona mivozina akanjo ny tiako lazainao zany de zao aza eritreretinareo mihitsy hoe atohana anazy ny zavatra zany efa mafy lo reny efa natrea miatra tamin'ny nofo mihitsy ary ty mba namafisin'Andriamanitra ihany ty azonareo hoe za zany mampianatra eto de afenareo a anao teniteny hoe manindrivivina anako misy aloe je vise de zako mihitsy le vizena amin'io fa reny tsy misy fitraikany amiko tena tsisy mety ho fitraikany de any aminao ohatra hoe ato anatin'ny groupe ianao manao zany de soroko tsy anatin'ny groupe fotsiny ianao ohatra azonareo fa ny tena olana de zao tsy hoe olana ny mission nomena ny Isaia eto a de mandeha de milaza fotsiny amin'ny firenena miolona zany miona amen fa tsisy nina voarain'ny olona aika nataon'Andriamanitra lalo dalovana mihitsy ny sofin'ny olona fa satria nahoana ary satria ty filazantsara ity de filazantsara mampagidy ity sofina ary tsy ny olona rehetra ny afaka andray an'izany misaoran'Andriamanitra nareo raha vonandrindre mandeha de fotorotoro tany aminareo fa tsy fotafotoana misy ohatranay misy karazan'olona roa torina fahamarinana indre mandeha tonga de hoe izy amin'ny tenareo hoe ny zava-badina revana tsy fihinana ny zava-betaveta ny kisosi ny totozy tsy fihinana to de makany amin'ny helo izy mihinana an'ireny de misy olona to de toana tsaratsara aza mitsara mba tsy ho tsara eny efa nidiovon'i Jesosy daholo io zay ny tempon'olona reny de nanake to de miteny Jesosy io ty za tena andotony tenako tam'izany de tsy mahita toro mihitsy ny olona iny iny olona iny no nanirahan'Andriamanitra anay fa le anankiray le karazan'olona anankiray iny le olona lalo dalovana foana iny mandreo mandrakarivo fa tsy malala mijery mandrakarivo fa tsy mahafantatra ataovy adala ny fony ty firenena ty ka ataovy lalo dalovana ny sofina ary ataovy mikipo ny masony fa andro ahita ny masony tsy ka andre ny sofina ary alala ny fony ka ipepaka izy teo sitra ay misy olona ao ambadimbadika ao tsy omena tsiny kay fa misy olona ao ambadimbadika ao efa nataon'Andriamanitra ohatr'izay mihitsy de nareo aza malera mitory fahamarinana nareo de mety mehezan'ny olona na tsy rahariny olona tsy maninona zany ny atovy ao an-tsaina de zao ny nanirahan'Andriamanitra nareo vitanareo iza no hira haiko ary iza ny andeha ho hirakay ianao manaiky fotsiny tsy nisan'ny olona tsony hoe ny kotiny fa ny afanamponao ny fandroratenanao nanaiky
androany zao manontany anao, efa nandray zavatra ve anao? Efa nahatsapa ve anao fahasoavan'Andriamanitra? Efa nahita fahasoavana ve anao? Andriamanitra tsy hitady zavatra be dehibe aminao, reny fotsiny ny andehananao biainga. Alleloia. Hoe inty atompo iraha hozy Andriamanitra hoe manaiky ve anao mba ataoko iraka androany? Reny ny zavatra nataoko taminao, fa manaiky ve anao androany ataoko iraka? Ny torohevitra aminao dia zao, manaiky hoe tompo inty ary aho iraha. Tsy mora, mety hitory amin'ny vato ianao, mety hitory amin'ny rindrina ianao, misy olona ihany fa takany tsy misy. Za teneniko anareo tena faly hoe mba misy olona 7 anatin'ny groupinay zao. Andria zay 5 taona sy tapany zany naovana ty fandaranty nanangonana ny ankizy to anaty groupe. Tsy zay ka. Zay ka. Eo 5 taona sy tapany. Misy olona 7 eo. Tena teneniko anareo fa tena fifaliana ho azy. Misy 7 ao nefa firy nandray an'ity fandarana. Fa misy le toroteniko le lamba bleu iny toriteny iny any amin'le vidéo tena source iny tena d'origine iny zany. Efa 20 000 vues mahery zao iny, 20 000. Fa aveo moa maty ny compte koa dia tsy hita antsony iny. Dia niverina ny publier tsika aveo dia efa 7 000 angamba le misy ohatrany dikateny frantsay iny. Dia resinareo hoe 20 000 vues zany. Aizary zao le 20 000. Nefa tamin'iny toriteny be tena olona tsy fantatro koa tena nahatoana le toriteninao. Tena hivavaka, hipepaka. Aizary zao ny 20 000. Reo aritsika 5 amby 5. Fa zao za faly. Faly satria tsy ndrehetra keny nalodalovana. Tsy ndrehetra keny no mikipo ny masony. Fa misy ao ambadibadika ao. Misy ao. Ary isorako an'Andriamanitra fa mihoatra ny ray. Fa naray azy. Riavana. Mahatonga olona ray any an-danitra zany moa takiny ahoana, arena takiny ahoana moa zany. Hoe ianao ny rahan'Andriamanitra, nanaiky irak'Andriamanitra, dia mitondra olona ray tonga any an-danitra. Riavanao. 49 sika zao tojo. Saotra ny tojo. 49 sika zao amin'ny groupe zay mare. Tsy ampiana ray. Miampy ray io raha misy olona ray miditra amin'ny groupe zay mare dia feno 50. Alleluia. Itenanao androany hoe aza kivy fa zay tsy kivy. Firy zay olona. Zany re tena hivavaka amin'izay. Tena torohevitra fa tena hiverina amin'ny fahamasinana mihitsy. Hiverina amin'Andriamanitra. Fa mbola tsy miverina ihany. Reo tsika reo. Miantso anao Jesosy androany. Mila anao Andriamanitra. Ianao mila azy foana, fa mba mila anao koa izy. Alleluia. Iza no irahiko izy ny tenin'Andriamanitra, ary iza nandeha ho irakay. Mila anao Jesosy. Mila anao Jesosy. Antso atsika rehetrarehetra ty androany ty. Araka teny taminao hoe hifarana tsy ho ela ty resaka zavatra ataontsika ao amin'ny ligne ty satria ny connexion mihitsy ny ao aorianao no misy olana. So dia mba efa fotoana zao hanekenao irak'Andriamanitra amin'izay. Alleluia. So dia mba fotoana zao hanekenao amin'izay hoe inty aho tompo aho. Iraha aho. Inty aho. Iraha aho. Mino fa voarainao zay afatra izay. Dao tsika nompo an'Andriamanitra. Dao no asan'Andriamanitra. Na eo amin'ny comptenao io fotsiny ary tazodio le teniko taminao teo no manoratra ianao. Tena tenenako anao amin'ny fokony tenenao. Na tsy horesahanao aza raiky radio zany tsy maninona. Fa tadidio fa miteny ianao zaza andriavana tena misy problème be aho. Fa rehefa nivavaka tena nanokana amin'ny
ny fiainako an'Andriamanitra dia zao ny zavatra nitranga. Dia rehefa nitranga nafinaritra anareo fa teneniko anao iraka angezabe mihitsy ianao amin'izay fotoan'izay. Dia isy olona amin'izay anantony dia teny hoe velona aizanareo, aizanao mivavaka fa tena zahay ary vavaka aminao fa ohatra tena velona ny Andriamanitra reo. Androany mitenenanao an'izany hoe tompo intia iraha. Firy taona izay nainonao tenin'Andriamanitra, filazantsara ny fahamarinana. Ny fanekenao an'iny dia fanekenao no iraka Andriamanitra. Ataontsika ity loatsika izara-pahatsapana. Raha misy izara-pahatsapana, tapitra ny toriteny. Iny ny kantoko, ny soratako aminareo iny anaty commentaire. Ny kantoko. Afaka miantso amin'io nareo Alleluia. Izay izara-pahatsapana. Tsy voatery ny groupe izay maharesy, fa niza nareo mba hoe za mba te izara-pahatsapana. Inona ny tsapanareo, inona ny nahakasika anareo, inona ny zavatra voatahirinareo tanatin'izay toriteny izay. Dia izay no hozarenareo ao anaty fizarana fahatsapana. Manana ray minitra zany nareo izarana an'izay fahatsapana izay. Efa misy appel tafiditra ao ndao ampandrotsika raha lahantsika tojo izara fahatsapana. Inona tojo no fahatsapana voarainao tamin'ity androany ity tamin'ny toriteny. Jesosy atsika rehetra dia mankasitraka lehibe ny tanavavy mahakrina sy pastera tamin'ny toriteny fa nakasika be zany tena nahafinaritra hoe tsy hoe tsy ampy olona Andriamanitra dia hoe mingataka atsika hoe aniza mirakay fa Andriamanitra mila olona. Dia hoe atsika tsisa inona andratsika raha mijery ny fahotantsika sy ny fahalementsika sy ny mombantsika rehetra sy ny lasantsika rehetra tena nanoto tena fa adala fa tena hoe fahasoavana tena nakasika be anao hoe ndry tena mba fidinao Andriamanitra tsy no miamo fa tena hoe no miaminao no miamo fahasoavanao tena isyko fahasoavana zany. Hainy Jesosy taholy. Alleluia. Mankasitraka tojo dia tahiny tompo ianao dia mahereza trano. Misaotra amin'ny famelomana ny fandarany. Ilaina be mihitsy ny fizarana fahatsapanareo satria na ho anazy izay nitory na ho an'ny olona izay mety mbola tsy nahita teo tsy nahita hatramin'ny voalohany dia mba ilaina tokoa ny fizarana fahatsapana. Andao aritsika apiditra olona ray indray izara fahatsapana amin'ity androany ity. Tahiny tompo ranabavy mamia inona no fahatsapana voarainao tamin'ity androany ity mamia. Anao ny fitenenana. Jesosy pastera dia nisakabetsika mokotiny ny fahatsapana izay tena nahaveta amin'ny hoe misy vehivavy anankiray afangimetsy dia raha nandiniky ny sabata tsy nahita tory izy satria ilavina nytapana ny fandehana ny sabata dia lasa miteny izy hoe ampiasana mbola tsy mitandrisipana izay miaina ny fahaotany nefa izao za tena mahatapaka mba satria ahitany fahamarinana dia nakasibe fa mahafinaritra tamin'izay fa sasavetsika pastera. Alleluia. Mankasitraka indrindra andranabavy mamitsika tanatin'izay fizarana fahatsapana izay. Misy fotoana tsisy miantso mihitsy amin'ny fizarana fahatsapana dia misy fotoana maray appel maromaro tsika. Andao indray tsika mbola tandroso andranabavitsika Tiana Rakoto Arzaka. Alleluia. Tiana Rakoto Arzaka, inona ny fahatsapana voarainao androany dia teo dia menanao ny fitenenana rehefa tafiditra ianao mbola tsy tafiditra izy aloha. Alleluia. Tsy mety tafiditra ny appel andranabavy Tiana Rakoto Arzaka ilana tsiny andao atsika ampandrosotsika indray ary ranabavitsika Yama. Alleluia. Ranabavy Yama, inona indray ny fahatsapana azonao zarena androany ranabavy Yama, anao ny fitenenana. Misaotra pastera nanome fitenenana tahiny Jesosy tsika rehetra tena mialatsiny fa tena voakasika be amin'ny ten'Andriamanitra nakasika be an'ity pastera dia teo amin'ilay hoe efa be dia be ny nandalo teto
voanitoriana famarinana tefa nivelin-dava. Fa tena hoe teraiky Jesosy mahavita, teraiky Jesosy satria tsy neriko na toy izao tsy neriko na tamantarana teny mahakasika. Namana tena hoe mahakasika tena hoe mahakasitraka naran'Andriamanitra tamin'ny ten'Andriamanitra mahakasika nataona ten'Andriamanitra rehetra. Tena rehetra Jesosy ny amarity fa itsika rehetra tena mahasory havana hoe mataiky Jesosy tsika na dimampolo tsika no mijery ry havana tena hoe mahatapo matana Jesosy manatrika amintsika Jesosy samy manokana tena petraka fitahina azoko tena namparenana rehetra jeromamolombelona ry havana tena hoe hava tena hoe betsaka dia tena jerana Jesosy amin'ny manosory havana aza mangataka ny tsotra zao ny fotoana ry havana tahiny Jesosy tsika rehetra makasitraka mialatsy. Alleluia, amen. Alleluia, tsisy alanao tsiny mihitsy atsika mila olona miaina amin'ny toe-po tsika eto fa tsy hoe kory hoe tsy fahotana ny mitomany fa zany natao hoe fototorana ny fototorana sy mangorakora koa ny ten'Andriamanitra dia tsy mba ho ataony tsinitsinina. Alleluia. Ao arytsika hiditra indray ary ranabavitsika mahafinaritra amin'ny nareo mizara fahatsapana. Ranabavy Angelina no tokony hiditra eto fa ohatrany izay efa tafiditra ny ampaina ny tany tompo ranabavy Angelina, inona ary ny fahatsapana zarainao androany? Tainy tompo pastera, tainy tompo tsika rehetra. Tainy fahatsapana zaraiko amintsika androany ny fanohan'Andriamanitra lehibe ny foninay hoe hoariko ny tenako izao hoe amin'ny fivavahantsika tsy mifadiko soa, tsy manam-pataloha ohatran'ireny dia ny fanotenako aty amin'ny toerana izay tena mora izany zavatra izany sy fitaovana izany no metrahan'Andriamanitra ny tenako dia mahatonga an'ilay fitantanan'Andriamanitra satria tena mbola voatotrako ilay izy hatramin'izao hoe tsy ny tenako mihitsy izany no ampihinana fady anazy ampanao pataloha anazy fa izay hoe fitiavana an'Andriamanitra izay hoe nataon'Andriamanitra ho iraka ho hitarika ny rahavavy namana sy ireo rehetra izay mandray ny ten'Andriamanitra dia voninahitra lehibe ho an'Andriamanitra izay hoe fankatoavana ny ten'Andriamanitra izay sy fiasan'ny heriny any anaty amen. Alleluia, misaotra indrindra Angelina Diamant. Andriamanitra manakeo pasaomina maro fitiana rehetra rehetra izay nijoro nizara fahatsapana teto tamin'ity androany ity. Dia mankasitraka atsika rehetra dia Jesosy maro fitianareo. Atolotra anareo ampitiavana be ty hery ty antefa niantso tsika rehetra izay tonga eto androany. Na vo androany ianao tonga eto dia tefa aminao ny antso, iza no irahako, iza no anay ko irakay. Fotoana zao amalina hoe ity irao sao mba tia ny antso farany tahiny tompo tao antsika rehetra rehetra. Jesosy aminy efa riva izao ny amaizinako tambitamby malefaka no entiny saozaolay no farany saozaolay no farany saozaolay no farany ino miantso anao izany mkavany saozaolay no farany
efa miantsoanao izaeli izay hoy anao miantsoe rampitsoanga mbola miantso anao izy anio kavalio saozao ray no farany saozao ray no farany saozao ray no farany indro miantso anao izanio kavalio saozao ray no farany misy fotsy vangia intsomyanye fonitratrizay mamanala toko tsy namanila iantso oevoayao kanjo izay lay no farany kanjo izay lay no farany kanjo izay lay no farany mbola miantso anao izy anio kavalio saozao ray no farany saozao ray no farany saozao ray no farany mbola miantso anao izy anio kavalio saozao ray no farany aina Jesosy. Eny ry havana malala, tsy fantatritsika tokoa hoe antso fampiriny ty ao amin'ny fiainanao. Mety efa natefa taminao zany fanontaniana zany, fa mety vao androany ihany koa vao natefa taminao. Hoy Andriamanitra aminao androany izy ano irahako izy amanay ko irakay. Na tsika mamaly hoe intya irao aho na isika tsy hamaly, fa tokony hamaly isika raha. Ary za tena itenanao hoe fifaliana be ao an-danitao raha mba hitentsika androany hoe Andriamanitra ity ary ahirao hoe alleluia. Tena ho faly Andriamanitra raha mba maheno anao io hiteny hoe irao Andriamanitra, anompo anao Andriamanitra, anao ny asanao Andriamanitra. Alleluia. Anjaranao no miteny ao anatin'ity vavaka ity androany. Antsika rehetra hivavaka amin'izao fotoan'izao dia andao an'olo tena ao an'Andriamanitra dia teny Tompo manomboka androany hoe Andriamanitra tsy ho mpijery fotsiny, fa manomboka androany tena mpilalao mihitsy, tena tafiditra-tsehatra. Alleluia. Anao ny asanao Andriamanitra. Efa ela ny andrasan'Andriamanitra asy ianao. Amin'izao andro farany izao dia mila miazakazaka ny fanaparitana ny fanjakan'Andriamanitra ry havana. Tsy hoe tsy vitan'Andriamanitra io akosa, fa tian'Andriamanitra tsika mba handray an'izany anjara asa masina izany dia ny anao ny asany, ny anambara ny fahatsarany. Tsy ny toriteny ihany ny asan'Andriamanitra ry havana, tsy ny mideran'Andriamanitra ihany. Afaka mitondra mbavaka ny hafa ingenao
afaka mijoro vavolombelona ingenao ena, afaka manoro ny olona ingenao e, hoe tia ny lalana, tia ny fahamarinana, raiso. Alleloia. Samby mangataka an'izany androany hoe za Jesosy, mba teo ampiasainao ahy Jesosy, ampiasao ahy Jesosy aho, ity ahy Jesosy aho, irao ahy Jesosy aho. Amen Jesosy. Samy mivavaka amin'izao fotoana izao. Azarato mihitsy ny tananao ilay tokantrano any dia tenenay Jesosy aho, ity aho irao aho. Reko ny antsoantsonao androany, ity aho irao aho. En ligne ny zavatra ataontsika, en ligne ny asan'Andriamanitra ataontsika, en ligne ny namonjen'Andriamanitra ny fiainanao sy ny fanahinao, en ligne koa afaka izaranao amin'ny hafany avana. Misaotra Jesosy tamin'ity fotoana androany ity, ankasitraka indrindra tsy nijoro rery teto izay androany, fa tena teto ianao. Misaotra Jesosy aho. Da io teny izay lafa rehetra mba hamoa avy zato eny ampon'ny olona tsirairay avy amin'ity androany ity. Ary dia voly Satana tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray tamin'izay nafafy androany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompony sabatana angatahana ny zavavaka izany. Halleluia. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao ny firenena, ndao ampandrotsika nanavavintsika mihaja ivavaka ho an'ny firenena. Tompo raha navavy mihaja hanao ny fitenenana. Alleluia. Masitona ny fitenenana. Tagenitotsika tsirairay avy mbola iaraka ivavaka isika amin'ny firenena famaranana ny fotoana. Satranao Jesosy ny amin'ny teninao tsirairay. Nampatsiahanay mirakao anao ny asanao. Tena ny mpanomponao izay nampiasainao amin'ny taonanay tonga teto amin'izao fotoana. Makasitraka ny amin'ny etitao fa tena miasa ianao Jesosy ao an-danitao. Ka indreto izahay Jesosy atao vonika tao amin'ny asanao. Fa vonona izahay manaiky izahay Jesosy tafinirinao mba ny fanahinao. Ary amin'izao ankehitriny izao Jesosy dia fiainao amin'izao fotoana izay tsy firenena mamanaraka ity. Miainao anaty fahatsana lalana tsirairay. Izay Jesosy ny firenenay Jesosy ireo mahanitra, Jesosy ireo mivaly ary rehefa diranovana, ireo manao rehefa mboka, ireo vahoaka madinika Jesosy ireo teny mba ireo amin'indrafonao anitra fa tena miaina ny tsariny mampiera ny aina Jesosy miaina amin'ny loto, miaina amin'ny fahantrana, miaina amin'ny fandifalengana Jesosy dia ireo amin'ny fiovana Jesosy ny tananay Jesosy miafina aminao ny tena ny amin'ny hoavin'ireo mpanoranay Jesosy miainona paratiana ao anaty fahativina fa tena hoalina Jesosy tena hoe inona ka Jesosy mba ho kambagasy fa mba dereo Jesosy Jesosy ka mba ampahiriza andao amin'ny fanahinao ny malagasy tena mila malagasy Jesosy avaikio Kasih amin'ny herinao mahay zavatra tonganya hatrany tonga fa tonga saina bay Jesosy ny tsoepon'ny malagasy tsirairay eto any anatinay tsirairay avy Jesosy malala mangataka famindrapo ho an'ny malagasy tsirairay avy amin'ny tanay ay amin'ny fahasaranay Jesosy Jesosy malala mandrifonay dia taniny taminay fa mbola mila ny famindraponao izay. Maro ireo mpanomponao izay mila fahamariananao firenena ity Jesosy ka tena mba ho amin'indrafonao antra ka hitanao famindraponao angatao amin'ny malalao maro izay Jesosy karak'io dia masay dia ianao anafiseraka ianao mbola fantana dia ny voninahitra sy ny vera sy fanao izany. Alleluia.
Alleloia, mankasitraka nanavavy miadsika tanatin'ny vavaka ho an'ny firenena. Alleloia, mankasitraka dia mirehatra tsara ny vavaka dia tahiny tompo ianao Andriamanitra manakaipasoana maly fitianao dia mitombotra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Dia tapitra tokoa ny fandarantsika raha mbola tsy tonga eny amin'ny raolanitra Jesosy dia eo netin'ilay rapitso moa tenako dia andeha lavidavitra kely, tsy hoe lavitra be fa dia metsy a Paris, amita asa kely ao Paris sy ny manodidina ao rapitso. Dia mino nefa ho tafaverina ara-potoana ihany rapitso. Ny dikan'izany dia tokony hisy ihany ny fandarantsika zany rapitso satria tahiny tompo misaotra an'Andriamanitra tsika tsy tapaka. Hoe tehaka kely ho an'i Jesosy tsika aloha fa tsy tapaka ny fandarana androany fa n'Andriamanitra ny voninahitra. Rapitso indray tsika mihaona Aki radio point radio 1 2 3 4 5.com afahana mbola mitoy miaraka aminay anatin'ny Aki radio miano mandrakariva misy totensika ny adiny telo amin'ray minefatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ray minefatra ny fito ariva rapitso amin'ny folo maraina averinao zao fandara zao raha mbola teheno ianao samia tahiny tompo misaotra nanatrenatra ny farany. Halleluia, amen.